Vaovao mahavariana avy any Antsirabe no entina amintsika amin'izao fotoana izao satria dia miaramila lezionera izay efa misotro ronono mizaka ny zoam-pirenena frantsay malagasy no nosamborina satria voapango manamboatra basy vita tanana. Ny lezionera dia miaramila manao viveriny ainy ho an'ny La Frantsa nandritra ny fotoana voafetra ka misaotra an'Andriamanitra mba tsy mahatam-perinasa tany. Mahavariana satria tsy miafina izy manamboatra izany fa makeny an-tsena dia mitondra bala tena izy ka manoatra izany amin'ireo vy lavalava boribory hitany eny, hitapoky hitam-pirenena ihany koa izy manao izany. Taitra mivarotra atao Antsirabe dia nampandreny mpitandro ny filaminana ka dia samborina avy hatrany ranamana dia nanaovana fanadihadiana. Tratra atao an-tranony avokoa ny vodi-basy maromaro sy ny fitaovana isan-tsokajiny mety hanaovana basy vita tanana. Nambaran'ity lezionera ity fa ho fiarovan-tena no nitazomany ireo fitaovam-piadiana ireo. Ny toy ny tantara kosa no andrasana satria mila manao fanambarana sy fahazoan-dalana ny fitazomana fitaovam-piadiana eto amintsika.